Vao makasika ny toetrandro kosay indray tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana andrirenitsika amin'izao fotoana izao. Noho izany dia mbola mba toerana trano ho an'ny eto andrenivohitra sy ny manodidina ny andihy andrahoana izay mandrakotra ny lanitra. Io no isan'ny fanazavana nentin-dramatoa Saondrarylala Ravelo Arsoa izay isan'ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny foiben'ny Sampondra mpamantatra ny mety toetrandro. Tsika moa zany zao dia efa tafiditra ao anatin'ny ririnina mihitsy so tsika miteny zao a. Dia raha ny toetrandro tsika ao anatin'ny telo andro manaraka hatramin'ny rapitra zany dia mbola takitaky zao ny toetrandro tsika. Zany hoe ho Antananarivo manokana zany a dia ho andrahoana ny andro a. Mety ataoko hoe amin'ny faritra Atsinanana mety hisy erika madinidinika ihany. Raha ny amin'ny maripana indray a dia ny mangatsika mety ny ambany indrindra zany a mety hidina kely any hatrany amin'ny latsinainy any a, fa ny maripana ambony indrindra kosa dia mety hiakatra kely zany. Zany hoe somary hafana kely zany tsika manomboka hafana kely a, manomboka any amin'ny latsinainy any tsika manomboka mafana kely zany. Fa maraina sy ny alina mangatsika. Toetrandro ririnina zany a mangatsika zay moa fandehan'io maripana io a amin'ny hariva izy mangatsika hatrany hatrany a, dia amin'ny maraina izy a tonga ny maraina dia mafana indray izy rehefa misy masoandro dia mafana, dia amin'ny atoandro tokony izy tokony hafana zany, fa miverina mangatsika indray rehefa hariva ny andro sy ny alina.